Ireo mpiasa eny anivon'ny ministera sy ny syndika samihafa anatin'iray ministera ireny dia manana ny etaetany amin'izay minisitra tia ny tantana ny ministera izay iasan'izy ireo. Toy ny syndikan'ny mpiasan'ny fitsarana ohatra zany dia mametraka ireo karazana masotsivana samihafa amin'izay minisitra hitantana izany ministera izany. Raha niona tamin'ny mpanao gazety tamin'ity andro androany ity, isan'ny fipetrapetraka izy ireo ny adina amin'ny kolikoly, eo ihany koa ny tokony fehezana ny fifidianana izay tsy maintsy iroson'ny firenena ao aoriana kely aho. Mpitsara misy traikefa sy mbola manana fotoana lava iasana eo anivon'ny fitsarana ary olona vonina iady amin'ny kolikoly sy mahafeny fifidianana. Izany ny fipetrataky ny syndikan'ny mpitsara ananan'ny olona izay hitantana ny ministera amin'ny fitsarana raha ny fanambarana nataon'izy ireo teny Anosy androany. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara dia manao zao fanambarana zao. Voalohany dia miara abana Andriamatoa Prime Ministre Tsay Kristia zahay eto anivon'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Noho izao fanendrena azy ny Prime Ministre izao. Iara mahita ny fahaiza manao izay efa nasehonao tamin'ny alalan'ireo nasehony moa zany tamin'ny alalan'ireo andraikitra maro samihafa izay efa nisahanina teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izay eto anivon'ny syndika ny mpitsara dia vavolombelo zany indrindra amin'ny fotoana mampamaivay ny raharaha nisy teto anivon'ny SMM ireny. Anisany nanampy ny sy nahaina ny nanelana ary nitady vahaolana nandritra ireo fotoana ireo izy. Ary raha toka nanosy botanana anay kosa ireo mpitondra fanjakana sasany zany tamin'izay. Andraikitra lehibe tokoa no iantsoroanao Andriamatoa Prime Ministre ka nitsodranao zahay eto anivon'ny SMM mba aleo alasa amin'izay andraikitra napetraka aminao. Manoloana ireo fepetra ireo dia mipetraka ny fanontaniana ny amin'izay olona mety hafeny ireo fepetra rehetra ireo. Ny teo anivon'ny syndikan'ny mpitsara moa dia nanambary fa mbola tsy manana anarana hatolotra ho minisitra izy ireo.